Coucou, Bossy! Bossy! Zay! tonga sy daholo ny zanagasikara dia mangasitraka anareo manaraka fandarina isan'andro vaovao tsara nomenanareo androany dia inona avy ny ao anatin'ny sain'ny lehilahy rehefa le iona amin'ny sipany izy. Tamin'ny voaloha le nataoko le hoe rehefa miaraka tory amin'ny vehivavy hafany androany indray dia inona ny ao anatin'ny inona avy ireo karazana lehilahy. Ny fihetsiky ny lehilahy rehefa hoe iona amin'ny sipany. Misy tonga dia le lely. Ny aloha dia natoraly any tsisy maharatsy an'izany. Tonga dia molotra be moa tsy molotra ilay dia mampianao izany. Tonga be ilay vodiny mahafinaritra be. Izay matetika tsy maintsy ao an-tsain'ny lehilahy voaloha rehefa mahita andrizy pisokely voalohany. Misy anefa ireo karazana lehilahy indray ilay hoe tsy manam-bola. Rehefa miditra any amin'ny restaurant dia mety lasa mety rano fotsiny no omena indray. Te hisotro rano ve indray? Pisay rano aky misy fa tsy maninona io. Dia indry tovovavy tsy mila miaingitraingitra koa indray. Io sao dia mba tokony ampiana lasopy ilay, sao dia mba ampiana composé, sao dia mba ampiana lasopy spéciale sy ny rehetrarehetra ilay sakafo amin'ny restaurant ireny. Tsy manao an'izany indry pisokely. Ratsy izany. Raha miaraka amin'ny lehilahy indray fitiavana natao fa tsy hoe hihinan-kanina. Ifampizaha toetra no ataonareo roa. Dia tsy mahazo manao an'izany koa indray. Ao an-tsain'ny lehilahy ihany, ny fihetsiky ny lehilahy ihany izany fa izy tsy teny amindry. Indrindra moa fa raha hoe mbola ao anatin'ilay mianatra ny lehilahy dia tsy manam-bola izy mazava ho azy satria tsy na dada sy neny manome vola anazy. Dia na ihany koa ilay karazana lehilahy ilay mamy toaka. Dia tsy maintsy nampiana toaka kely ilay izy tena mihaona amin'ilay jenta rehefa tsy mety izy apekatrakatra kely ny filimina bandy. Misy indray ireo karazana lehilahy jejo ratsy. Jejo ratsy nefa ilay vola mbola anotosaina. Piso dia akanjoko tika tena Gucci tsara tarehy. Ilay kiraro tiaky tandrety iny tena sakra be mihitsy ako nazo an'ity kiraro ty. Misy indray ilay mamoaka famantaranandro. Tsara be mihitsy ty. Nefa mbola famantaranandro mbola anotosaina io. Afiry moka izao tsara be. Manana kôle indray ilay ry. Kôle ngeza be ohatran'izany. Mety. Sady manao satroka ihany koa ilay ry, ilay satroka tonga dia ilay importer iny. Zesta amindreza. Apetraka eto ity satroka ity pisokely fa tandremo fa tena saropady be mihitsy io. Izay ilay lehilahy jejo. Jejo kanefa tsisy apoaka. Misy indray ireo karazana lehilahy efa manambady fa mety tsara vela tsy mody célibataire. Manao aky indry. Izy moa narandrety. Izay marina kia. Nisy ny antso tampoka avy eo. Mandray telefônina. Fa inona ihany indrindrika alany ity? Efa miteny indringa zahako raha matoa ity fa hoe mbola tsy ato. Eo vao taitra. Ay moka ilay ry any. Taitra tampoka ay moka ilay ry ka mandeha mampiaraka. Tratra ela avy eo. Fa angaha ianao ity manambady. Mitandremo ary tovovavy fa ny lehilahy manambady amin'izao fotoana izao dia mbola lasa foana mandeha manenjika tovovavy. Ditran-dehilahy ary hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny izany. Misy indray ireo karazana lehilahy be resaka be. Tandry tsara. Dia karama be izy zahako. Ino no vidiana indray amin'ny ray volana tonga dia miloko tokotra izany. Olo ty bainina. Aingana ampidio no sakafo ity sipako ity. Inaki sao dia mbola tokony ampiana ky izy io andry. Sasa matotra tonga dia peko daholo io. Mbola ilay bizina koa ry mbola tena mety. Izay lehibe resaka sady dedadedaka nefa maika ilely io dia iny koa tarany tovovavy fa hoe tena be vola be fa mety aminao. Raha miaraka amin'ny lehilahy dedadedaka indray dia tadio tsara fa hijaly. Dia misy indray ireo karazana lehilahy manao be fanontaniana manoatra ireny pôlisy ireny. Detektifa privé moa izany ny filazana azy. Aiza ny tranonareo? Iza ny anaran'ny dadandry? Iza ny anaran'ny mamandry? Iza ny anaran'ny zokonareo? Sao dia mpihavana ake tsika? Ary tadidiko ohatran'ny nisy havanareo le mipetraka renanary. Firy taona ake indry? Indry ve efa nilely? Moa anoatra no ireny pôlisy ireny efa vao iona voaloha. Dia tady tsara fa raha tafaraka amin'ireny koa indry. Rehefa miady ianareo roa pisokely voatanisa daholo ireo atsanga rehetra, adalàna rehetrarehetra tany aloha tany rehetrarehetra ireny.
Misy indray ireo karazana lehilahy le tapatsinay amin'ny tsy fantatra hoe nanino le riny tapatsinay nefa tsy talery moa zany zay avalo dia lozany ry tapatsinay fotsiny tsy fantatra hoe inona mahatapatsinay anazy eo nefa ny any an-tsainay ny hafa ireo karazana lehilahy somary menamenatra ny ao anatin'izay. Nefa azo lazaina tsara ihany miaraka amin'ireny satria mba miaraka samy miaraka mankafy e. Ary misy ireo lehilahy ilay mianta be amin'ny neny efa mampiaraka dia miantso tampoka ny neny. Neny o, allo, miaraka amin'ilay vehivavy lazaiko andry zahako neny a. Eo zao i madimozile rehefa miteny fa izy zany okalopiso a neninay izy zany makadilo aloha ny dry neny a dia aty amin'ny restaurant izay roa dia nisakafoanay roa avy eo koa mbola hikomandy boisson tsara moa ilay boisson nentenendry iny ha dia rehefa andeha hilely kosa izay dia ho tantaraiko andry rehefa avy eo ry neny a. Hijaly indry ry piso kely raha toa ka sendra lehilahy mianta amin'ireny reny ny atao hoe mbola tsy mahavoatena ary mbola averiko ho an'irem-pianakaviana ihany rehefa lehibe ny ankizy dia ny zanakareo vavy arahana azy jerena fa tsy ilay lehilahy. Lasa sarim-bava ilay zanakely avy gaga tena lasa sarim-bava ny zanako ampitaina loatra ko ambon'izay nge raha rehefa manambady zanakareo lahy tsy mahavelo tena tsy mahavita hoe izany loham-pianakaviana fa tsy maintsy antso andry foana dia lasa tsy maintsy antso ny neny foana dia eo ikorotana ny tokantrano. Izay. Mankasitraka tompoko.